Bonjour daholo tsika rehetra. Ialana tombo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra. Anondrentsika ny fampianarana amin'ity an'ity. Mamarantsika ny lesona ao amin'ny Tyatira dia hiditra amin'ny fifandrefiana ny ao amin'ny tomboka sezany fahaefatra. Hiditra amin'izay fifandrefiana izay zany tsika. Fa alohan'ny hidirantsika amin'ny lesona dia manasa antsika hiaraka hivavaka. Hiaraka hivavaka tsika. Tompon'Andriamanitra iray io mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao. Eny miantso ny anaranao izay iray amin'ity an'ity indray raha mbola hianatra sy handinika ny teninao. Mampianarana iray io ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao fa vonin-kiheno izay vahoakanao. Saotra ny tantananao sy ny vimbinanao anay tamin'izay fotoana ny sarahana izay. Ary misaotra ihany koa nanomezanao anay fotoana niarahanay mianatra sy mandinika ny teninao. Saotra ny amin'ny toe-pahasalamana izay omenao ny tsirairay avy. Saotra ny amin'ny anina sazy izay mbola omenao anay isan'andro. Saotra ny amin'ny tombon'andro mahavelona. Saotra tompony amin'izay ataonao amin'ny fiainanay rehetra. Ary indrindra ihany koa raha mametraka ny fiainanay am-pelantananao izay Andriamanitra dia tsy mba mahafoy anay ianao na oviana na oviana. Izy teny ao amin'ny Isaia manambara manao hoe move mety manadino ny zana aminao ny vehivavy, eny mety manadino ianao ianao izy, fa raha izao tsy mba manadino anareo na oviana na oviana. Ka mino izay rehefa raha mametraka ny fiainanay am-pelantananao izay dia tsy mba manadino anay ianao. Ianao no miasa mitantana anay. Dia misaotra raha io ny amin'ny fiainao anay sy ny fitantananao anay. Mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao. Raha io eny tsisy marina na dia raiza fa Jesosy Kristy irery ihany ny marina. Ary raha mbola eto amin'ity tany ity izay dia feno fahotana, feno faratsiana. Ary mety ho latsaka izay. Izany indrindra no mbola hifona any mandrakariva ary Kristy amin'izao vanim-potoana izao dia mifona ho anay eo ny tany nakavananao Andriamanitra iray. Mananatra ny fifonanay izay raha eto anatrehanao. Amin'ity an'ity indray mamindrafo aminay raha io mamelany elokairenao. Ka ao karay ilay rany zanak'ondry ilay tsy misy kilema anadio sy hanasanay hanafaka anay amin'ny fahotana rehetra. Ireo ka ny fanahy ny zanaka natsangana antsoina hoe Abaray no hirotsaka amin'ny fahafenoana aminay tsirairay avy. Mba ho masina izay ireo satria masina ianao. Da io indray ry izay tompo raha ian'izao fampianarana izao. Omeo fahalalana izay ireo, omeo fahazavan-tsaina izay. Sokafo ny fomam-pananay matarana ny sitraponao. Esory anatinay izay fisainany tsy avaminao, foka ny tolo-tsaina finaovana fanahinao irery ihany no hitoetra ao anatinay. Dia raha kofindrahanao izao fifandraisanay izao amin'ireto vahoakanao reto, mba tsy hanana sy tana fahefanana dia kely aza. Raha kofindrahanao ny fampianarana tompo mba ho totosa soamantsara. Raha kofindrahanao tokantrano ny tsirairay avy izay ny tokantrano any sy ny fahasalaman'ny tsirairay avy. Ka arovy amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra Kristy io, izy ireo no ny amin'ny ranao. Ary miteza ray iaino ny fitarainan'ny tsirairay avy anie ianao izay hitarainan'ny mandrakariva eo anatrehanao. Ka miteza ray hamaly vavaka ny ianao any an-danitra. Dia ankehitriny Andriamanitra dia mangataka aminao indray izay. Mampianarana iray io ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonin-kiheno izay vahoakanao. Dia ao karaha ianao ny teny fa izay angina kosa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ya. Iroso ary tsika ny amin'ny fampianarany. Tsy amin'ny herina fahatanjahana fa amin'ny fanahin'Andriamanitra irery ihany. Efa napetratsika tamin'ny ambavaka ilay izy. Iroso indray ary tsika. Somary mafimafy ihany ny fampianarana satria mikasika ny Fiangonana Tyatira ilay izy. Ary fantatsika efa tao anatin'izay hafatra izay dia nisy ny fankasitrahana izay nataon'i Jesosy ary tena niterahin'i Kristy izy. Nisy ihany koa ny fanakianana izany izay nataon'i Kristy. Satria nandesitra tamin'ilay vehivavy Jezebela izy. Ankehitriny indray nefa ny zavatra namaranitsika ny lesona farany dia niresaka tsika ny amin'ilay hoe torohevitra izay nataon'i Kristy Jesosy. Ka io no iverenantsika kely torohevitra io. Eo amin'ny toko faharoa izany andininy faraika amby roapolo sy ny telo amby roapolo no miresaka an'io torohevitra io. Apokalypsy toko faharoa ny andininy raika amby roapolo
ka hatramin'ny 7:20. Apokalypsy toko 2 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Efa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nomeko andro ibebahana izy nefa tsy mety mibebaka amin'ny fitsangajangana izy. Indro ampandamahako eo ampandriana izy ary izay mijangajanga aminy dia ataoko amin'ny fahoriana lehibe raha tsy bebaka amin'ny asandra vehivavy izy. Ino moa ny zavatra hitantsika eto ihany koa zany dia faranoa zany hoe miteny izy hoe ary ho vonoako amin'ny fahafatesana n'izany ny aran'ny fiangonana rehetra halala fa izao no mandinika ny vo sy ny fo ary omeko araky ny asanareo avy ianareo rehetra. Zany hoe ity fiangonana ity ary zany na dia teo ary zany ilay zavatra tsy nentina taona dia io ilay tenin'ny soratra masina foana manambara manao hoe tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy fa ny havelona azy no sitrako. Andriamanitra zany ny alanenina tamin'ity fiangonana ity ary men'Andriamanitra fepitaona izy ibebahany. Kanefa izy tsy nentiny bebaka izy. Zaho izy tsy ala amin'izay zany. Izy tsy nentiny ala zany amin'ity tsy nentiny ala izy amin'ity resaka hoe mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela ity. Tsy nentiny ala izy amin'ilay resaka hoe fijangajangana sy finanana ny henana terina tamin'ny sampy. Tsy nentiny ala izy ny amin'ny famahanana ny vahoakan'Andriamanitra ny amin'reto henana terina tamin'ny sampy sy fijangajangana reto fa nitohizany ihany zany ny zavatra nataony. Ka ozy izy Andriamanitra hoe ampandamahako eo ampandriana ozy izy. Ka rehefa ampandamahako eo ampandriana izy ary izay mijangajanga aminy dia ataoko amin'ny fahoriana lehibe. Ka ho an'ireo vahoaka zany ao anatin'ilay fiangonana zany. Dia hoe zay mbola mijangajanga aminy dia hisy fahoriana lehibe hiatra aminy zany. Misy fahoriana lehibe hiatra aminy. Ka eo zany resaka hoe fizarana zany io. Mafy sy ny zavatra mety azo, tsy moramora ny zavatra azo. Hitantsika tsara fa raha mijeritsika tany amin'ny ary tena mbola fitiavan'Andriamanitra izy. Raha mijeritsika tany amin'ny Exodosy ny amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Taddio tsara fa rehefa nijangajangana sy nihinana ny henana terina tamin'ny sampy ny zanak'Israely nanao fifanekena tamin'ny Midianita dia inona ny zavatra nitranga? Tonga tamin'ny Israely ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary niara-ny fahoriana lehibe ny vahoakan'Andriamanitra. Niara-ny fahoriana lehibe. Leo hoe nisy ripaka alinalina no maty tamin'izany vanim-potoana zany. Dia nisy niantso fibebahana zany teo nivavaka teo amin'ny alohan'ny tranon'ilay fiainana zany hoe teo alohan'ny tabernakely ny zanak'Israely niaraka tamin'ny Mosesy sy Arona ary ny lohan'ny Israely. Nangataka fifonina tamin'Andriamanitra. Nefa mbola nitohy ihany ilay faratsiana teo amin'ny Israely. Ka rehefa nitsanga ny Finiasy namono an'ilay loholona anankiray izay nitondra ny Gozbi zany, vehivavy Midianita. Dia rehefa namono an'io tamin'ny lefona izy ny anarany izy teo, Finiasy teo, dia izay vao nijanona ilay fahoriana nitranga teo amin'ny zanak'Israely. Eto zany ny zavatra nisy dia izao vokatra ilay fijangajangana zany misy tovizany kely amin'izay ihany koa zany eto. Rehefa mitohy zany ilay fijangajangana dia misy fahoriana lehibe ozy izy. Ho an'izay mbola mijangajanga dia ataoko amin'ny fahoriana lehibe raha tsy mibebaka amin'ny asandra vehivavy izy. Raha tsy mibebaka amin'ny asandra vehivavy izy. Dia efa mampandresa ady zany Andriamanitra. Ho an'ireo izay amin'ilay fiangonana zany ka tsy mibebaka hiala amin'io asandra vehivavy io. Dia inona ny zavatra mitranga? Amin'ny asa izay misy amin'ilay fiangonana. Dia ho tratran'io fahoriana lehibe io zany. Dia arak'ilay teneniny toy izany ny ary vonoako amin'ny fahafatesana ny zanany. Ary ny fiangonana rehetra halala fa izao no mandinika ny vo sy ny fo ary omeko araky ny asanareo avy ianareo rehetra. Vokatra ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ity fiangonana ity dia hozy izy ho fantatry ny fiangonana rehetra izany. Ho fantany fa izao no mandinika ny fo zany hoe ninona zavatra ataonareo. So dia mieritreritrareo hoe tsy hitako angezany, tsy fantatro angezany zavatra izany. Ary taddio fa misy farany zavatra rehetra. Izany no maninona? Omeko araky ny asanareo avy ianareo, izany mamaly ny asanareo. Hovaliako araky ny asanareo avy ianareo. Ho avy zany io fotoana io zany. Ho avy izay zavatra izay. Dia eo amin'ny 420 toizantsika ilay izy dia inona zavatra teneniny eo? Fa aminareo izay sisa any Tyatira izay tsy manana izany fampianarana izany.
sady tsy malala ny atao hoe sain-dalin'ny Satana, dia izao no lazaiko, tsy ovy asarako entana hafa ianareo kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piaviko izy. Misy zany ao Tyatira, maninona? Tsy manana izany fampianarana zany na tsy mitana izany fampianarana izany. Ireo le hitantsika tery amin'ny voalohany aty amin'le fankasitrahana nataon'i Jesosy eo amin'le 9:20, jereo le tapany voalohany, inona ny zavatra resahana io? 2:9 tapany voalohany manao hoe fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finonao sy ny fanomponao sy ny faharetanao. Ireo zany le manana finoana reo, ny fikitra tamin'ny fitiavan'Andriamanitra ireo, nanana faharetana ireo olona reo. Dia izay natonga izay ahoana izy izy teo? Fa aminareo izay sisa Tyatira hoy izy, dia izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy malala ny atao hoe sain-dalin'ny Satana. Eo zany inona ny zavatra hitantsika indray? Miverina indray zany le resaka hoe sisa. Miverina foana le isa hoe sisa. Inona moa sisa io zany? Fa teo amin'ny zanak'Israely io zany dia ireo foana izay naninona? Tsy nivadika tamin'ny Andriamanitra, izay le atao hoe sisa. Rehefa nanota ny zanak'Israely dia misy foana ny sisa eo amin'ny zanak'Israely. Araka ny tantara zay, ny fandimby teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely dia nisy foana io sisa io. Dia ato amin'ny Tyatira koa, na ato amin'ny Tyatira dia misy le sisa. Ary ireo zany izay vonona foana ny hanompo an'Andriamanitra sy hikatsaka ny famarin'Andriamanitra dia izao foana hoe tsy ho maro anisa mihitsy izy ireo fa tsy maintsy ho vitsy anisa foana zany. Tsy maintsy ho vitsy anisa zany ireo. Be dia be mantsy ny olona no miteny, izay foana ny zavatra misy manao hoe fa ianao zany milaza anao manana ny marina ianao araka ilay fomba fitenenana. Jereo ny fiangonana rehetra maneran-tany, dia ianao izay olona tokana io ve no mieritreritra manana ny marina? Na azo ianareo olona vitsy io ve mieritreritra nareo manana ny marina? Fa manamarina ny Baiboly zany izay zavatra izay. Satria tsy ny maro anisa no maninona? No mitana le fahamarinana fa tsy maintsy le vitsy anisa foana zany. Dia araka le teneniny teo, fa aminareo izay sisa ny Tyatira, ireo zany nitazona ny finoana. Ireo izay tsy nifikitra tamin'le faharatsiana nisy sy fijangajangana nisy tao Tyatira. Ireo zany le anisan'le zavatra niresahantsika ihany koa hoe mbola nanaiky hiasan'le fanahy masina sy nanaiky le raha ny Kristy anadio azy ireo. Donc nanaiky io tarihan'ny fanahy masina izy, nitazona izay mba kely ananany zany izy dia nitazona izay finoana izay. Na dia tsy na dia nahantra raha tamin'ny tenin'Andriamanitra dia nifikitra tamin'izay mba fahamarinana kely nananany zany izy. Fa aminareo izay sisan'ny Tyatira dia izay tsy manana ny fampianarana zany sady tsy malala ny atao hoe sain-dalin'ny Satana. Izy zany tsy nanana ilay fampianarana hoe, na moa ilay fampianarana io resaka hoe doctrine zany, ny fotom-pampianaran'ny Eglizy, tsy nitazona an'izany izy. Fa izay mba kely fatany tamin'ny soratra masina dia izay niraisiny hatramin'izay dia iny no fikirana. Dia toy izany, sady tsy mba nahalala ny atao hoe sain-dalin'ny Satana. Dia inona moa ty hoe sain-dalin'ny Satana ty? Inona le atao hoe sain-dalin'ny Satana zany? Sain-dalin'ny Satana zany dia zao hoe mifanohitra amin'ny sain-dalin'Andriamanitra. Ny sain-dalin'ny Satana zany dia inona ny ao anatin'ny sain-dalin'ny Satana? Ny sain-dalin'ny Satana dia hoe fisainan'ny tany, izay ny sain-dalin'ny Satana. Ny sain-dalin'Andriamanitra indray fisainan'ny lanitra, izay ny sain-dalin'Andriamanitra. Dia raha vao miresaka zany ianao hoe sain-dalin'ny Satana dia fisainany ety ambany zany izay. Fa raha hoe fisainan'Andriamanitra zany dia fisainana any ambony zany izay zavatra. Dia jerentsika kely fa ny Baiboly ihany no mamaritra anazy io zany. Jerentsika eo amin'ny 9:470 amin'ny Jaona 9:470 ijerentsika hoe ohatry ny ahoana moa izany sain-dalin'ny Satana zany, satria reto olona Tyatira reto zany tsy mba nanana an'izany sain-dalin'ny Satana zany. Dia jerentsika eo amin'ny Jaona 9:4. Jerentsika atao amin'ny Jaona, jerentsika eo amin'ny Jaona 9:4 azafady a. Jaona 9:4 tsika zany. Dia vakintsika ny 9:470 izany.
dia izao nivaky ny tena minaran'i Jesosy resaka zany tsika le hoe sain-dalina satana hoe inona moa zany ny tena fotom-pisaina ny satana io zany, inona ny fotom-pisainana izy io. Dia izao ny zavatra teneniny ato 9:7. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka tsy izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Voalohany aloha zany zay dia inona zavatra misy eo aminy? Tsy misy marina mitoetra zany eo anatiny eo, manohatra ny fahamarinana zany ny toetran'izy io. Dia toy izany ihany koa, raha mandainga izy dia niazo no lazainy. Zay zany ny tena ao anatiny eo. Raha mandainga izy dia niazo no lazainy. Zay zany mamaritra anazy. Raha mandainga izy dia niazo no lazainy. Dia toy izany ihany ilay vaky teny, satria mpandainga izy sady raininainy. Izy ozy izy dia mpamono olona hatramin'ny voalohany ary tsy mitoetra amin'ny fahamarinana izy. Raha mandainga izy dia niazy no lazainy. Izay zany tena hoe son propre fond zany, tena hoe ny any anatiny any mihitsy zany izy. Niazy no lazainy. Iny zany ny ao anatiny io. Vokatry ny inona nefa zay? Ilay famonoan'olona zay. Vokatry ny olona zay tsy misy fahamarinana zay. Vokatry ny inona zay lainga zay? Izay ilay antsoina hoe vokatry ny nofo izay. Zay ilay hoe manohatra ny lalàna zany zany rehetra zany. Manohatra ny lalàna zany rehetra zany. Dia inona ny resahany raha miresaka fotsiny tsika ato anaty Baiboly miresaka hoe inona ny vokatry ny nofo? Dia tsika amin'ny Galatiana tsika mijery an'izay, ahitantsika ilay hoe inona moa vokatry ny nofo zany? Fa ny vokatry ny nofo dia manohatra n'inona? Manohatra ny lalàn'Andriamanitra ny vokatry ny nofo. Dia jerentsika kely Galatiana 5:5 dia vakintsika ny 9:7. Zao zany sain-dalin'ny satana daholo zany zao zavatra rehetrarehetra zao. Zao ny tenenio 9:7. Fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana. Io zavatra hitantsika eo amin'ny Tyatira io. Inona ny zavatra io? Fijangajangana nge ny zavatra misy io. Fijangajangana. Ny sain-dalin'ny satana io fijangajangana io sy finanana enana terina tamin'ny sampy io. Fahalotona. Fijejojejona. Tsy zany mitenany zany fa ny Baiboly ho an'ireo zay jejojejo tena manara-damody, tena hanikavina be, lokomena be, manjamaso be, asiana reny silina reny zany. Firavaka. Na kristianina raha maro no manao an'ireny zavatra reny. Tandrema. Fa vokatry ny nofo reny, fijejojejona. Fanompoan-tsampy. Inona ny zavatra misy eo Tyatira io? Fanompoan-tsampy nge ny zavatra misy tao. Miakohaka amin'ny Andriamanitra. Eo zany le mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela. Inona nefa ny fivavahan'ilay vehivavy Jezebela? Ilay Andriamanitra masoandro. Bala io. Bala no Andriamanitra. Fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilay, fiafinafonana, fifampiandaniana. Fifampiandaniana zany nge resaka karazana sekta zany. Samy maka ny antokony eny. Fizarana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy. Ary toy izany izay lazaiko aminareo raha teo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'ny lanitra. Izay manao izany tsy andova ny fanjakan'ny lanitra, tsy misy fahamarinana ho aminy. Izay mandeha araka an'io zany tsy misy fahamarinana ao aminy zany. Inona indray ilay hoe sain-dalin'Andriamanitra? Mifanohitra amin'izay ilay sain-dalin'Andriamanitra. Dia jerentsika aty amin'ny Korintianina 1:2 indray. Inona ny teneniny any? Korintianina 1:2. Korintianina 1:2 (2:10) ka hatramin'ny 9:10. Dia inona ny zavatra teneniny eo? Ny anaran'i Jesosy. Dia isika no nambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. Eto tsika miresaka ilay hoe sain-dalina man. Hitantsika teo ilay fond an'ny satana hoe inona ny tena ao amin'ny fond io. Eto indray zany tsika miresaka ilay fond an'Andriamanitra. Iza ny malala an'io sain-dalin'Andriamanitra io?
na ny saina lalin'Andriamanitra dia ozy tsika ave olombelona dia mahalala an'izany, marina izany, tsika tsy mahalala an'izany. Fa varenantsika tsara izy io, isika dia isika no nambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. Izany hoe iza no mamantatra ny saina lalina an'Andriamanitra io? Ny fanahy zany no mahalala an'io. Le fanahin'Andriamanitra zany no malala an'io saina lalin'Andriamanitra io. Dia toy izany, fa iza ny olona mahalala ny ao am-pon'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay eo aminy ihany, ary toy izany koa tsy misy malala ny ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Tsika ny fanahintsika malala ny ao am-pontsika. Ny fanahin'Andriamanitra malala ny sain-dalin'Andriamanitra, ny saina lalin'Andriamanitra. Ka ny zavatra misy zany dia zao, raha ny fanahin'Andriamanitra zany no miasa ao anatintsika, izay no mahatonga antsika rehefa mivavaka mangataka ny fanahin'Andriamanitra, hiasa ao anatintsika, hanazava ny saintsika. Io no manokatra ny saintsika zany, mampafantatra antsika. Jereo kely inge aty amin'ny jaunina aty misy teny io atao amin'ny jaunina aty, jerentsika kely. Toko 240 dia ny 7:30 dia izao no teneniny ato amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny zavatra teneniny ato? Toko 240 ny 7:30. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy, fa izay ho reny no lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy azy dia ambarany aminareo. Rehefa tonga ozy izy fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Ho amin'ny marina rehetra. Inona ny zavatra hitantsika tamin'ny Satana teo? Tsy misy marina ao anatiny na dia kely aza. Eto izao tena mifanohitra mihitsy. Rehefa mirotsaka io fanahin'Andriamanitra hoe izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, dia hozy izy fa tsy teny ho azy izy, fa izay ho reny no lazainy avokoa, ary na ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Ahoana moa ny alalalany ny zavatra ho avy? Fa Andriamanitra no mampafantatra azy an'izay zavatra izay. Izay mahatonga antsika hoe ahoana ny alalantsika ny sain-dalin'Andriamanitra raha tsy le fanahin'Andriamanitra no mampafantatra antsika an'izay sain-dalin'Andriamanitra izay. Na ny zavatra ho avy aza dia ampahafantariny areo, ny sain-dalin'Andriamanitra no manambara an'izany zavatra ho avy izany. Ahoana ny alalanao faminaniana zany raha tsy ny sain-dalin'Andriamanitra no manome ny faminaniana? Dia jerentsika indray hoe inona indray ilay vokatry ny fanahy izay omen'Andriamanitra. Galatiana 5:5 ihany koa izy miteny an'izay zany. Galatiana 5:5, 2:20. Dia inona ny zavatra resahany eo? Resaka indray izy eto ny vokatry ny fanahy. Ny 2, Galatiana 5:5 dia ny 2:20. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po. Izany hoe olona tsy mora tezitra zany, olona mandefitra, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana miverina, fahamarinana mifanohitra amin'ilay vokatry ny nofo teo, fahalemem-panahy, fahononam-po. Dia toy izany, tsy misy lalàna manohitra izany, tsy misy lalàna manohitra izany, fa izay ihany Kristy Jesosy 2:20 dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha amin'ny Jesosy zany ianao dia ny filany nofo efa finomboanao mifanohitra amin'ilay sain-dalin'ny Satana. Ireto mponina eto Tyatira reto anefa dia izao, tsy mba nanana izany fampianarana izany ary tsy nahalala ny sain-dalin'ny Satana. Izany hoe nanombo ny nofony teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy zany izy. Nanino? Nanesorana an'io tsy nanadiovana ny tenany mba tsy toeran'io faharatsiana io zany. Ho an'ireo kosa izay tsy nandray an'i Jesosy ho famonjena azy satria ilay rahan'i Kristy mbola mamonjy, dia izao nanaiky an'izany fampianarana izany izy. Nandefitra tamin'ilay vehivavy Jezebely izy. Naninona ihany koa? Nahalala ny sain-dalin'ny Satana izy. Dia ahoana ozy izy ny teny soratra masina? Mba tsy toeran'ny sain-dalin'ny Satana anatinao ny vokatry ny nofo sy ny filany zany. Dia ozy ny soratra masina. Toko 5:9-20 vakitsika kely.
fa hoy izao mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fantatsika tsara fa ny fanahy dia fanan'Andriamanitra io, ary ny fanan'Andriamanitra mitondra antsika ho amin'ny marina rehetra. Ny fanan'Andriamanitra mitondra antsika ho amin'ny marina rehetra. Fa hoy izao mandehana araka ny fanazana dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo. Ary mifanohitra izy roa mba tsy hahazoanareo manao izay tianareo atao. Fa hono izy teo fa mifanohitra izy roa mba tsy hahazoanareo manao izay tianareo atao. Izay no mahatonga ilay hoe ilay sain-dalin'Andriamanitra sy sain-dalin'ny Satana zany mifanohitra, tsy mety miaraka reo. Mifanohitra izy roa mba tsy afaka hanao izay tianao atao hoe sady mandeha kely araka ny nofo manao fijejejona kely mandeha makany amin'ny fanompontsampy kely rehefa mba misy asain'ny olona amin'ireny. Nefa ianao zanak'Andriamanitra ianao tsy afaka manao, tsy afaka miaraka zany reo. Izay nefa ny zavatra nitranga tato Tyatira, nampiarahana reo zavatra reo. Sady mivavaka amin'Andriamanitra ihany no atao ihany ny filan'ny nofo. Hoe mihinana ny hena naterina tamin'ny sampy sy mijangajanga. Izay nge le atao hoe fijangajangana. Raisina ohatra fotsiny amin'ny lôjika an-javatra zany amin'ny fiainana andavanandro, ianao hoe manambady. Dia lasa ianao ny vadinao mandeha miaraka amin'ny lehilahy hafana ohatra. Kinona zany ny ataon'ny vehivavy mijangajanga inge izay. Dia izy nefa mandangy eo sady miaraka etsy ihany izy manao. Izay ilay fijangajanga. Izay ny zavatra nisy teto izay. Izay ny zavatra nisy teto izay zavatra izay. Ka ny zavatra tenenin'Andriamanitra dia hoe katsao ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Katsao ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Zany hoe inona ny any an-danitra ny fisainan'ny lanitra ny any, sain-dalin'Andriamanitra ny any. Izay nge mahatonga an'izay. Maninona ny tenin'Andriamanitra miteny hoe katsao ny zavatra any ambony izy fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Satria ny any ambony ilay fisainan'ny lanitra ny any, fisainan'Andriamanitra. Fa ny zavatra etỳ an-tany zany asan'ny nofo ny zavatra etỳ amin'ny tany. Dia inona ilay asan'ny nofo etỳ amin'ny tany? Ahoana izy? Aza manao ny fanaon'izao tontolo izao izy mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe ilay fanaon'izao tontolo izao etỳ an-tany ity zany tsy ahalalanao ny sitrapon'Andriamanitra. Satria mifikitra aminao, lasa mandeha amin'ny filan'ny nofo sy ny fanindrina ianao. Aza manao an'izao tontolo izao mba hamantaranao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa aoka hozy izy ato amin'ny Korintianina voalohany toko 2:5. Korintianina voalohany toko 2:5 jerentsika kely. Ahoana izy? Korintianina voalohany toko 2:5. Resika kely io dia izao no teneniny eo. Korintianina voalohany toko 2:5 dia hozy izy. Fa aoka hozy izy mba tsy hiorenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona, satria io zany le zavatra etỳ an-tany io fahendren'olombelona sy fahalalàn'olombelona. Dia hozy izy mba tsy hiorenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Dia inona ilay herin'Andriamanitra? Hoe la puissance de Dieu, le fanahy masina nge io. Mba hitoeranareo amin'ny herin'Andriamanitra fa tsy ny fahendren'ny olona. Ary mbola miteny koa Andriamanitra manao hoe ny fihevitry ny nofo dia manohitra ny fihevitry ny fanahy. Ary ny fahendren'olombelona hozy izy dia fahadalàna eo anatrehan'Andriamanitra. Ka aoka zany ny finoantsika dia iorina amin'ilay herin'Andriamanitra amin'ny alalàn'ny fanahy masina fa tsy amin'ny fahendren'olombelona. Na ny zavatra etỳ an-tany izay fahadalàna eo anatrehan'Andriamanitra. Tohizantsika ny lesona ary fa tsy janona elany amin'izay tsika. Inona nefa no tohizan'ny lesona teo raha mamaky an'ilay lesontsika eo amin'ny toko 2 iny izay niraisitsika teo zany. Dia teo amin'ilay 420 tsika no nijanona. Dia izao ny zavatra niteneniny teo verenana vakiana ilay 420 hoe fa aminareo izay sisan'ny Tyatira dia izay tsy manana izany fampianarana izany, sady tsy mba mahalala izay ataon'ireo hoe sain-dalin'ny Satana. Eto zany dia inona ny zavatra misy ihany koa raha ny zavatra jerena. Ny zavatra jerena zany dia izao hoe iza no nitendren'i Jesosy amin'ity resaka hoe fijangajangana sy finanana ny hena naterina tamin'ny sampy. Ilay institution nge niresahana eto, ilay fahefana mifehy, ilay fiangonana niresahana eto. Fa izy zany
tsy miresaka le Jezabela maka an'le toeran'Andriamanitra io zany zay mampianatra ny vahoaka inana ny enaterina tamin'sady sy jangajanga dia zao hoe tsy ny vahoaka no resahana amin'io fa ny institution no resahana amin'io, ny fahefana ny fiangonana no resahana amin'io. Dia eto izy miteny amin'le 9:4 dia fa aminareo izay sisan'ny Tyatira izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mahalala ny atao hoe sain-dalin'ny Satana. Ireo le tena hoe nandeha tamin'ny fahamarinana tsy nandeha araka an'izay fa le institution no nandeha tamin'io. Ka zay nanaraka azy dia io le tenen'Andriamanitra hoe ampandamahako eo mpandrina ozy izy le vehivavy dia zay miaraka aminy ozy izy dia apahoriko ozy izy raha tsy mibebaka izy. Zany hoe le institution zany no resahana eo. Satria le vehivavy mihitsy no mandamaka eo mpandrina izy dia mijangajanga eo aminy zay miaraka aminy eo, zay vonona miaraka aminy zany. Io no tendrena eto hoe io no tsy mety io fa le vahoaka an'Andriamanitra anao izay sisa araka le tenenina teo zany. Dia toy izany tsy ho vesarako entana hafa ianareo kanefa izay nananareo dia tany mafy mandra-piaviko izy izy. Zany hoe tany mafy zay finoana zay mba tsy siaka ny satro-boninahitra ao. Tany mafy zay finoana zay mba tsy siaka ny satro-boninahitra ao. Dia eto zany ho an'ireto izay sisa azo Tyatira reto. Dia araka le tenentsika foana hoe ampifandraisina le izy amin'ilay tantaran'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Eli-paminany. Raha teo amin'ny Eli-paminany ny zavatra nisy dia izao hoe Eli sisa ny mpaminany Jehova tavela. Ary nieritreritra mihitsy Eli hoe zaho rery sisa. Fa nahoana? Ny vonoan'i Jezabela daholo ny mpaminany. Ary tsisy manompo an'i Jehova intsony. Kanjo rehefa niona tamin'ny Obadia Eli dia inona ny zavatra nisy? Izy nanafina mpaminany tao anjoy anankiroa 50 isan'isany nametrahany azy tao dia namahana azy tao izy. Tsy vitany hoe reo ihany fa Andriamanitra mihitsy ny teny taminy hoe misy olona eto amin'ny Israely ozy izy. Naninona? 7,000 lahy, misy olona 7,000 eto amin'ny Israely ozy izy izay tsy niankohaka teo anatrehan'ny Bala. Ka raha vao miresaka zany tsika le hoe sisa zany aminareo sisa eto Tyatira dia manome référence zany anio any amin'ny Eli ihany koa zany. Ka eto zany na dia teo ary ny zavatra nataon'ity vehivavy Jezebela ity izay manoloko ny mpanomboko mampianatra azy inana ny enana terina tamin'ny sampy sy jangajanga. Zay name azy an'izany fotom-pampianarana zany, zany doctrine zany, sy izy name azy an'izay sain-dalin'ny Satana zay zany. Dia ho an'izay nijangajanga taminy zany, izy nandreo mpandrina dia hiara-ny fahorian'i Jehova izy. Fa ho an'ireo kosa izay nibebaka zany, ho an'ireo izay nitana ny finoana, ho an'ireo izay tsy nanaraka an'izany sain-dalin'ny Satana zany sy ny fotom-pampianarana, dia ireo zany le antsoina hoe sisa ohatrany tamin'ny andron'ny Eli. Ireo le sisa, misy zany io sisa io. Dia jerentsika kely ato amin'ny mpanjaka voalohany 7:20 izy miteny an'iny. Ireo zany tsy nety niankohaka tamin'ny vehivavy Jezebela reo tahaka le teo mivahoaka an'Andriamanitra tahaka ny tamin'ny andron'ny Eli zany. Mpanjaka voalohany 7:20 andininy 13 no raisitsika tapany faharoa. Andininy 13 tapany faharoa. Arahareny Eli zany hoe niresaka tamin'Andriamanitra zany izy dia nosaronany kapotiny ny tavany ary nivoaka izy ka nijanona teo mbava-joy. Ary indro nisy feonaka eo aminy nanao hoe manao inona ty ianao Eli satria nitsoaka izy rehefa nianjeny Jezebela. Dia hoy izy nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an'i Jehova Andriamanitry ny maro. Fa ny zanak'Israely efa nafoy ny fanekenao, ny altaranao noravany, ary ny mpaminaninao novonoiny tamin'ny sabatra, ary izao dia izao irery ihany no sisa nefa mbola mitady hafaty ny haiko koa izy. Eli zany tena nieritreritra mihitsy hoe za sisa tavela, fa tsy sisa tavela intsony fa sombainy ny altaranao, novonoiny ny mpanomponao, ny mpaminaninao. Fa ahoana izy Andriamanitra namaly anazy mikasika izay
zay zavatra izay dia hoy izy Andriamanitra vakitsika kely le toyan'le izy zany. Fa hoy Jehova tamin'ny 1:5 mandehana miverena amina lehanao ho any amin'ny efitra Damaskosy ary ramby any ianao dia hosory Azaela ho mpanjakan'ny Siria. Ary Jehova zanaky Nimsi dia hosory ho mpanjakan'ny Israely ary Elisa zanaky Safata avy any Abelimeola dia hosory ho mpaminany mandimby anao. Ary izay afa mandositra ny sabatra Azaela dia hovonoany Jehova ary izay afa mandositra ny sabatra Jehova kosa dia hovonoany Elisa. Nefa amela 7,000 eo amin'ny Israely aho dia ny lohalika rehetra izay tsy nandohalika tamin'ny bala sy ny vava rehetra izay tsy nanoroka azy. Nefa amela 7,000 eo amin'ny Israely aho dia ny lohalika rehetra izay tsy nandohalika tamin'ny bala sy ny vava rehetra izay nanoroka azy. Zany hoe Andriamanitra zany na dia mieritreritra ary aloha hoe zany sisa tavela. Dia hoy izy Andriamanitra anao zany nefa amela 7,000 hoy izy izay tsy nandohalika teo anatrehan'ny bala na nanoroka azy izy. Inona moa le hoe mandohalika manoroka azy? Le mandohalika zany dia hoe miankohaka eo anatrehan'ny bala ary manoroka azy manona azy hoe miantso ny anarany hoe balo mangata-pitahiana aminao zay zany le hoe manoroka ny bala. Ka tsika zany mijalak'Andriamanitra fampianarana no resantsika eto dia aoka tsy antso ny bala ianao hangataka fitahiana aminy hangataka vavaka aminy na anao azy ho Andriamanitra ao. Ny fitenenanao n'izay zany dia zay manoroka ny bala zany ianao rehefa miteny an'izay zavatra zay. Ka ho an'izay Andriamanitra hafa zany dia aoka tsy antso anaran'Andriamanitra hafa tsika afa-tsy ny anaran'ny Jehova Andriamanitra irery ihany sy Jesosy Kristy izay efa nirahana. Fa raha miantso ny anaran'Andriamanitra hafa ianao dia inona ny dikan'izay? Manoroka azy ianao zany amin'izay zavatra zay. Manoroka azy ianao. Dia zay ny zavatra teneniny teo dia tohizantsika le izy. Apokalypsy toko 2 tsika teo dia ny 5:20 dia izy kanefa izay nananao dia tany mafy mandra-piavoko. Eo moa le hoe tazomy mafy ny finoanao io mahareta. Izay mitazona zany io amin'ny mahainao sisa io dia izay anananao dia fikiro mafy. Tonga amin'ilay fiteny io mba tsy siaka ny satro-boninahitra ao zany. 5:20 ary izay maharesika mitandrana ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana mijentilisa ary andry azy amin'ny temby izy ka hanoritoro azy toy ny fanoritoro vilany tany dia araka izay efa noraisiko tamin'ny raiko. Ary izay maharesy ka mitandrana ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa ary andry azy amin'ny temby izy ka hanoritoro azy toy ny fanoritoro vilany tany dia araka izay efa noraisiko tamin'ny raiko. Efa niresahantsika kely ny mikasika anazy io. Fa ny zavatra misy zany dia ity. Fantatsika tsara fa ity fahefana mifehan'ny Tyatira ity zany dia ahoana zany fisoropahana zany hoe misompatra zany fisoropahana zany le fahefan'Andriamanitra ao amin'ny Eglizy. Hitantsika ilay izy tamin'ny fampidirana manao hoe izy ilay manana maso tahaka ny lelafo ary izy ilay manana tongotra tahaka ny varana mangano any. Dia maneho ny Kristy zany hoe maneho an'Andriamanitra ihany koa hoe masoandro sy ampinga Jehova Andriamanitra. Ka amin'ilay fiangonana zany dia zao misy usurpation zany io, misy misompatra fahefana zany ao amin'ilay fiangonana. Ka ny zavatra hita eto dia zao resaka fahefana no resahana eto zany. Resaka fahefana no resahana eto. Ka raha mandresy zany ianao izy Kristy dia maninona? Omeko fahefana ianao. Jereo tsara ilay izy. Inona ny zavatra tenenin'i Kristy eo? Izay maharesika mitandrana ny asako ka hatramin'ny farany dia omeko fahefana izy amin'ny jentilisa izy. Zany hoe avelako hanapaka ny jentilisa izy. Zay ny dikan'izay. Dia toy izany izy ary andry azy amin'ny temby izy ka hanoritoro azy toy ny vilany tany. Dia araka izay efa noraisiko tamin'ny raiko. Izany hoe Andriamanitra nanome fahefana an'i Kristy. Izy no nanome temby an'i Jesosy hanapahany ny jentilisa
io fahefana azony Kristy io nefany omeny Kristy ihany koa ho an'izay mandresy. Omeny Kristy an'izay mandresy ihany koa zany io fahefana azony Kristy io zany. Jereo tsara ty amin'ny Apokalypsy 12:15 dia hitantsika fa eo tanan'i Kristy io fanapahana io. Apokalypsy 12:15 dia ahoana ozy izy? Ny amin'ny nahaterahan'i Kristy no resahana eto dia hitantsika fa eo tanan'i Kristy io fanapahana io. 15 dia ahoana ozy izy? Ary niteraka zazalahy izy izay hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehim-by ozy izy. Niteraka zazalahy izy izay hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehim-by. Dia izao nefa amin'ny fotoana oviana, satria efa nomena amin'ny Kristy zany io fahefana hoe nomena fahefana fanapahana azy amin'ny tehim-by io zany. Dia amin'ny fotoana oviana zany no amin'ny fotoana oviana zany araka ilay tenenina teo zany no hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehim-by Kristy. Ary rehefa hanapaka an'io firenena rehetra amin'ny tehim-by Kristy dia manao koa omeny Kristy fahefana koa tsika zany miaraka aminy hanapaka ny jentilisa. Amin'ny fehim-by ihany koa zany. Dia amin'ny andro, amin'ino izy io? Amin'ny farandro zany izy io. Amin'ny farandro dia inona izay fotoana zay? Amin'ny fitsaran'Andriamanitra izay zavatra zay. Amin'ny fiavian'i Kristy zany izay zavatra zay. Rehefa tonga Kristy tsara zany dia tonga izay zavatra zay. Jerentsika ty amin'ny 5:20 aty dia inona ny zavatra tenenina io? 5:20 dia jereo tsara fa misy fitsarana. Fakitsika ilay 5:20 dia inona ny zavatra tenenina io? Ary nahitany lanitra voasokatra ka indro ny soavaly fotsy ozy izy. Fantatsika tsara izy mitangina soavaly fotsy io fa Kristy io. Ary nahitany lanitra voasokatra ka indro ny soavaly fotsy ary izay nitangina azy dia atao hoe matoky sy marina. Ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy hiadiny. Dia rehefa midina izy dia inona ny zavatra misy? 4:20 ny antokony miaramila avy any an-danitra dia nanaraka azy sady mitangina soavaly fotsy sy ny akanjo rongony madinika sady fotsy no madio. Arahany miaramila zany izy miaraka aminy. Dia inona ny zavatra eny an-tanan'i Kristy? 5:20 ary misy sabatra maranitra nivoaka avy eo amin'ny vavany mba hamelezany ny firenena. Dia toy izany ary izy hanapaka azy amin'ny tehim-by. Ary izy hanapaka azy zany hoe amin'ny vanim-potoana io zany izay iadian'i Kristy. Ny jentilisa zany ireo izay nanohitra an'Andriamanitra. Dia amin'ny fotoana io zany Kristy nomena fahefana. Satria hitantsika tsara angeo jereo tsara fa misy teny eo amin'ny teny eo amin'ilay dia hitantsika eo amin'ny 5:20 vakitsika inge ilay 5:20 inona ny zavatra hitantsika eo fa zavatra efa hitantsika tany aloha ihany izy io. Ary ny masony dia lelafo. Ary ny masony dia lelafo maneho an'ilay Kristy io. Maneho an'ilay endrik'Andriamanitra ao amin'ny Kristy hoe masoandro sy ampinga Jehovah Andriamanitra. Ary ny masony dia lelafo. Ary tamin'ny lohany dia nisy diadema maro. Inona ny hevitra ilay diadema? Eo zany ilay hoe couronnement. Eo ilay fanapahan'i Kristy zany misy fotoana hoe manapaka izy. Manapaka ny jentilisa amin'izay izy. Ka rehefa manapaka ny jentilisa Kristy dia manino? Omeny atsika ihany koa zany izay fanapahana zay. Omeny atsika ihany koa izay fanapahana zay amin'izay fotoana zay. Ka io resaka hoe fanapahana io zany dia amin'ny andro farany no resahana amin'io. Ka raha miteny izy eto manao hoe izay maharesy. Verenantsika ilay vaky teny aty amin'ilay 2. Raha miteny izy zany eto manao hoe ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Ka inona zavatra teneny? Hatramin'ny farany. Raha maharitra hatramin'ny farany zany ianao. Fa tsy hoe izao ianao dia efa omena an'io. Tsy izao zany io. Izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Rehefa tonga izay fotoana zay, ho avy zany io fotoana io. Inona moa zavatra hitranga? Hitsara nge zany tsika. Hitsara zany tsika. Omeko fahefana amin'ny jentilisa. Ary handry azy amin'ny tehim-by izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany.
Zany hoe hitsara zany tsika. Hitsara ny jentilisa zany tsika. Meko fahefana amin'ny jentilisa. Hitsara. Raha tonga Kristy hitsara, dia tsika koa zany hitsara ny jentilisa. Ary eo amin'ny soratra masina ary dia teneny mihitsy ange zany. Hoe itsika hitsara zao tontolo zao. Ary tsy vitany hoe zao tontolo zao any fa na ny anjely ihany koa raha dia ho tsaraintsika hoy izy. Dia izy moa anjely ho tsarainy io fa le ilay ratsy ange hoe Korintianina voalohany jery an'izay tsika toko fahenina. Korintianina voalohany toko fahenina. Korintianina voalohany toko fahenina ny 2 sy 7. Dia zao nivaky ny teny minaran'i Jesosy. Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina, le vahoaka an'Andriamanitra io, sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao, zany hoe tsika nomena io fahefana io. Fa aminoviana amin'ny andro farany io fahefana io voamena araka le hitantsika teo. Hoe izay maharitra hatramin'ny farany nomenana io. Fa tsy hoe zao anao dia efa menana io. Dia hoy izy, sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao. Dia toy izany 7 tapany voalohany. Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika hoy izy. Tsy fantatrareo fa hitsara anjely isika. Zany hoe nomena zany tsika ho avy ny fotoana hanapahantsika ny jentilisa. Ho avy ihany koa fotoana hanapahantsika zany ny anjely, hitsara ny anjely ihany koa zany tsika. Ho avy ireo fotoana ireo zany. Fa tsy mbola zao le izy fa amin'ny farany. Zay le fampahirezana omeny teo manao hoe izay maharesy. Renantsika le izy amaranantsika le izy teo. 20 toko 2 Apokalypsy. Ary izay maharesy ka mitandrana ny asa ankoatra amin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa izy. Ary andry azy amin'ny temby izy mba hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany dia arak'izay efa niraisiko tamin'ny raiko izy. Dia toy izany ihany iray izy. Dia ahoana indraiky ny toyany. Ary omeko azy ny kintana fitarikandro. Inona indray ary ny tianitenena amin'ilay hoe kintana fitarikandro. Le kintana fitarikandro zany resaka hoe fampanantenana zany izy io, promesse izy io ataon'Andriamanitra. Ka ho fampahirezana antsika zany izy io hoe raha vao miresaka hoe kintana fitarikandro, io kintana fitarikandro io kintana alohan'ny fimpiasan'ny masoandro ny lazainy an'izy io zany. Dia raha vao miresaka hoe kintana fitarikandro zany dia dikan'izao dia hoe ho avy ny fotoana izay ialanao amin'izay fahamaizina izao. Ka ahita fahazavana ianao. Zay ny dikan'ilay izy. Averintsika tsara ilay izy. Ny kintana fitarikandro zany dia zao fampanantenana. Manao hoe ho avy ny fotoana izay ialana amin'ny fahamaizina satria fantatsika tsara fa rehefa miresaka ilay Fiangonana Tyatira tsika dia iza no manjaka ao. Le ratsy no manjaka ao satria inona zavatra teneny tao? Misy an'ilay fotom-pampianarana ao izay saindalin'ny Satana. Saindalin'ny Satana. Zay no resahany io. Tsy mamorona tsika fa zay no voasoratra io. Ka ho avy zany ny fotoana fampanantenana manao hoe ary nomeko azy ny kintana fitarikandro. Ka rehefa tonga izay kintana fitarikandro zay ho avy izay fotoana zay hoe hiala ny fahamaizinana dia ho tonga ny fahazavana. Zay ny dikany. Miala ny fahamaizinana dia ho avy tsy ho ela ny fahazavana. Dia ny teny soratra masina ao miteny manao hoe izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazay mifanahy amin'ny fiangonana zany. Tsy ny olona rehetra no mahay miaino an'izany. Mafy zany teny zany. Tsy ny olona rehetra no mahay miaino izay ny teny zany. Toy an'ny lesona dia miditra tsika amin'ilay resaka hoe fifampandrifina zany amin'ny le soavaly hiatratra. Any amin'ny toko fahenina indray zany tsika. Manao paralelisme indray zany tsika. Dia ny Fiangonana Tyatira zany mifanandrify amin'ny soavaly hiatratra any amin'ny toko fahenina 7 sy ny 9. Ovakitsika kely izy io fa angamba mety tsy dia manana fotoana firintsontsika mela belarana azy. Fa ovakitsika amin'ny toko fahenina alohan'ny amaranantsika ny lesona amin'ity an'ity mba hahafahantsika ohatra ny ahoana indray ny zavatra resahany io zany. Toko fahenina 7 sy ny 9. Dia rehefa miditra isika amin'ny lesona manaraka dia tonga dia miditra amin'io fifandrifiana io zany tsika. Toko fahenina 7 sy ny 9.
dia izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahaefatra dia areko ny feon'ny zava-manan'aina fahaefatra nanao hoe avia. Ary hitako fa indro nisy soavaly atsatra, ary ny anaran'izay nitaingina azy atao hoe fahafatesana. Ary ny fiainantsy hita manaraka azy, ary nomena fahefana tamin'ny ampaefatra ny tany ireo hamono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibidia etỳ tany. Inona indray ary ny tian'ity olazaina? Nisy ao amin'ny tombo-kase fahaefatra ozy izy dia nisy soavaly atatra nivoaka. Inona indray ilay loko atatra io efa nianarantsika mikasika an'io, vazavaintsika amin'ny manaraka zay. Ary tsy vitan'izay fa izay mitaingina ilay soavaly ozy izy dia ny fahafatesana no mitaingina n'ity soavaly. Izany hoe fahefana mifehy zany, fahafatesana. Dia misy soavaly anankiray koa manaraka azy, izany hoe misy cavalier manaraka izy eo aoriana eo zany. Satria izay no teneny teo, ilay mitaingina ilay soavaly ozy izy dia iny fahafatesana. Ary ny fiainatsita ozy izy manaraka azy, zany hoe misy fiainatsita manaraka zany manaraka an'iny fahafatesana iny zany eo aorianany eo. Dia toizan'ilay vaky teny manao hoe ary nomena fahefana amin'ny ampaefatra ny tany ireo hamono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibidia etỳ tany. Nomena fahefana ireo izy hamono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibidia etỳ tany. Inona ny ifandraisan'izay amin'ilay Fiangonana Tyatira teo? Ho azavaintsika indray izay amin'ny lesona manaraka. Vavaka tsika hisaotra ny Tompo ary. Tompo Ray Masino, misaotra anao izahay raha afaka nandinika sy nianatra ny teninao. Aokaray ny fanahinao hiasa aminay ny ampafantatra anay ny sitraponao. Ny anaran'i Jesosy na niratan'izany vavaka izany iray eto anatrehana. Dia iray ny anaranao raha eo. Halleluja. Amen. Manao antsika veloma indray dia manaraka. Bye bye daholo tsika rehetra.